akory aby ny olo-pirenena manerana ny nosy manaraka an'izay zao fandaharana olo-pirenena ako izao ampatsiahivina fa ny fanabeazana sy ny fanentanana rehetra momba ny sosy adidiny olo-pirenena amin'ny raharaha-pifidianana no hitantsika teo amin'ny fandarana teo aloha mba hisiny ny atao hoe fifidianana momba nandraikitra na vote responsable ho ampifantariny senia ny olo kosa ny famaritana natao hoe fifidianana sy ireo karaza-pifidianana misy eto Madagasikara. Manasanao anaraka anay evatra. Ara-tantara nanomboka tamin'ny fahazoan'ny firenenan'ny fahaleovantenany ny 4 Jona 1790 vao afaka nifidy tanteraka ny vahoaka malagasy. Ny fifidianana dia endrika ara-demokratika izay ampiasain'ny vahoaka mbola tsy verizo mba hanendreny ireo olona tiany hitantana ny fireneny ary miantoka indrindra ihany koa ny fankatoavany maro anisa. Everitsika fa zava-dehibe tokoa ny fifidianana eo amin'ny fiainam-pirenena satria voalohany indrindra aloha dia endrika anankiray zany ampiaran'ny vahoaka na hoe ampiasain'ny vahoaka ny fahefana tompony fahefana azy amin'ny tany republikanina mba hanindreny ireo mpitondra sy mpitantana ny firenena. Dia veriko zany fa tena hoe anisan'ny zava-dehibe zay satria tafiditra amin'ny teny frantsay le hoe exercice de la souveraineté nationale, any hoe fampiaran'ny vahoaka ny fahefana mahandria manjaka azy hanindreny ny mpitondra. Ny fifidianana ihany koa dia zava-dehibe noho ny ataontsika hoe miantoka ny fankatoavany maro anisa amin'ny vahoaka ny mpitantana. Eo indray zany amin'ny teny frantsay ataontsika hoe légitimité des gouvernants. Rehefa manana ny le fankatoavany maro anisa io mantsy ny mpitondra dia moramora aminy manetsika ny vahoaka amin'ny fanarahana ny politika akapoben'ny fanjakana izay tsy inona tsy akory fa ny vinam-piarahamonina izay neverin'ilay mpitantana sy mpitondra hitondrana ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena. Ny 1 Jolay 2024 fifidianana be ny tanàna no fifidianana nandraisan'ny be sy ny maro. Anjara farany teto amintsika ary nanarakaraka izany ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny anteneran-doholona izay natao ny 9 Desambra 2024 ary nandraisan'ireo mpifidy lehibe anjara. Misy karazany maromaro tokoa ny fifidianana eto Madagasikara, saingy ny itovizan'izy rehetra kosa dia ny vahoaka na ny solon-tenan'ny vahoaka no mandrotsaka ny safidiny amin'ny alalan'ny latsabato ka ny vokatry ny fifidianana iny no ahafahana mamoaka ireo olom-boafidy. Ny fifidianana dia anisan'ny zo fototra izay azo lazaina hoe iantohan'ny lalam-panorenana mihitsy eo amin'ny olo-pirenena tsirairay avy satria araka ny tenentsika teo dia hoe miankina amin'ny fiandrianan'ny pirenena izy io faharoa manarakaraka an'izay endriky ny firoborobony ny demokrasia izay andry ny republika ny Madagasikara. Raha ohatra hoe miresaka amin'izay antsika dia anisan'ny andry lehibe eo amin'ny republika ny Madagasikara izay le hoe fankatoavana ny zon'ny citoyen na ny hoe ny olo-pirenena tsirairay avy miampy ny fampiroboroboana ny demokrasia. Raha tsotra zany dia hoe ny fifidianana ihany araka ny voalazan'ny lalam-panorenana no fomba anankiray ahafahana maka ny fahefana ampindraminy vahoaka ny fahefana an'ireo mpitondra isan'ambaratongany. Samy manana ny vanim-potoany avokoa ireo karazam-pifidianana ireo. Isan'izany ohatra ny fifidianana filoham-pirenena isaky ny 5 taona, ny loholona isaky ny 5 taona, solombavambahoaka isaky ny 5 taona, ny ben'ny tanàna isaky ny 4 taona, ny andininy faha 430 amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny fifidianana dia milaza fa ny latsabato dia tokony ho tanterahana mandritra ny mahitany eo anelanelany 30 Aprily sy ny 30 Novambra afa-tsy noho ny antony tsy azo anoharana ambarany antoko-pitsarana mahefa amin'ny alalan'ny fampafantarana ny raharaha amin'ny voamiram-pirenena maly eo tena misahana ny fifidianana na ireo ratsa mangaikany eny anivony naftany arakaraka ny sokajy-pifidianana. Izay indray ary ny fiarahantsika androany mankasitraka dia amin'ny manaraka indray.